Miarahaba tompoko, fifaliana ho anay an-trano miaraka aminareo amin'ny alalan'ity fandaharana santé hebdo ity anasanay anareo ihany koa hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny mifaingo sela na ny drépanocytose dia mahazo ny iray hatramin'ny 300 mponina eto Madagasikara ary ireo toerana ataontsika hoe sarodalana somary mitoka-monina no tena ahitana betsaka an'ireo olona tratran'izany drépanocytose izany. Inona no antony satria aretin'ny raha azo avy amin'ilay gène na ilay singa fototra ao anatin'ny ADN izay mamaritra ny toetoetran'ilay olona amin'ny ankapobeny no ahazonany ity aretina mifaingo sela ity. Toetena izy io tsy mifindra araka izany fa manaranaka kosa izany hoe amin'ilay toerana mitokatokana ireo olona ireo ihany no mifamezivezy mifanambady mifampiteraka ao dia lasa ireo olona rehetra ireo no hifindrafindra an'izay aretina mifaingo sela izay mahatonga an'ilay hoe somary ambony amin'ireo toerana mitokatokana na sarodalana ireo izay. Amin'ny ankapobeny no fisehoan'ny aretin'ny faingo sela moa izany dia ny fanaitaina ny vantaolana, ny tsy fahampindrana ilay antsointsika hoe anémie, fivotosana ihany koa amin'ireny vantaolana ireny na ny aretin'ny taovam-pisefoana, fasarotana ihany koa amin'ny fitondrana voky ireo amin'ny ankapobeny no tena fisehony fa hoarahantsika ato anatin'ny fanazavana hoentin'ireo mpitsabo ireo olona marary ny mifaingo sela na drépanocytose ary ireo mpiandraikitra mpikarakara na hoe fikambanana mandray an-tanana an'izy ireny ny antsipirihany kokoa mahakasika an'izay. Aretina mitranga noho ny fahasamihafana hita eo amin'ny raha ny faingo sela na drépanocytose. Aretina izay mitarika fanakanana sy fanelingelenana amin'ny fitaterana ny oxygène ka miteraka fanaintainana sy olana maro ara-pahasalamana. Ny ao anatin'ny raha misy composant betsaka fa ny selamena globule rouge no tena misy an'le tsy fitoviana. Dia le globule rouge ohatrany hoe composant tomobile mitondra ny tena asany fa ny ao anatiny no tena mahasamihafa azy dia ny atao hoe hémoglobine. Io hémoglobine io dia manao échange oxygène sy gaz carbonique dia maka oxygène eraky ny vatana manao échange izany hoe le globule rouge zany ao anaty raha mandeha eraky ny vatana any tampindokatra ny paladia dia izay le hoe mizara oxygène. Ka raha ny olona zany tsy misy drépanocytose dia mandeha foana io échange io mikorina foana le globule rouge rehefa mikorina ny raha. Ho an'ny olona drépanocytaire misy fotoana mahatonga ny selamena tsy afaka manao an'le hoe mandeha anaty raha eraky ny vatana maka an'le manatitra an'le oxygène fa misy fotoana rehefa drépanocytaire ianao marary dia tsy afaka manao an'izay dia izay le hoe mikatsa ao anaty lalan-drakely ny globule rouge le selamena manetsina zany. Manaranaka ity toetena faingo sela ity tsy mifindra araka izany ary mazana vao kely dia efa hita ny soritra aretina. Inona dikany manaranaka hoe rehefa manao conception an'ilay zaza zany hidada sy ny olona tsy misy drépanocytose dia gène A. Dia raha ohatra ka zany hidada manome gène S, ineny manome gène S dia manome zaza SS. Dia izay no hoe drépanocytaire ao nivon'ny drépanocytose dia misy karazana olona anankitelo. Misy ny atao hoe SS izay le hoe syndrome drépanocytaire majeur ahitana ny marary sy ny akasarotana rehetrarehetra. Eto Madagasikara dia le SS no tena marary fa misy ny atao hoe hétérozygote mitondra fotsiny izy satria manana hémoglobine tsara A dia hémoglobine marary S dia AS. Izany hoe misy ny atao hoe AA tsy misy mihitsy SS marary AS tsy marary fa mitondra fotsiny. Alobe ny mety hitrangandro soritra aretina amin'ny faingo sela noho izy azo any ampiforonana izay ireto avy ireo tranga tokony amailo. Marary manaintaina dia mavomavo ny maso matetika dia menamena le pipi dia atsatra nefany
dia indraindray geza be l'équipe satria le andafy zany mitombo zay ny voalohany zay misy ny siny dia ny zazakely le syndrome main-pied mivoto ny tanana sy tongotra iny tena spécifique mihitsy tena hoe tonga dia mandeha any amin'ny eritreritra hoe drépanocytose mavomavo ny maso menamena be le pipi dia efa azo eritreretina hoe raha miaraka ireny mivoto ny tanana sy tongotra mavomavo ny maso dia ny pipi mena be dia mararo be navaliny taolana na taolana dia mararo be dia indraindray sepotra dia azo eritreretina hoe drépanocytose. Tamin'ny fotoana nitondrasako vesatra tamin'izaho bevoaka dia la 6e mois ny grossesseko zany nanomboka tsy dia salama dia za tsy dia salama iny zahavana za manaraka fitsaboana fitsapana ara-dalàna nefa zahavana maireraka dia natao fitiliana za dia tamin'izay nahitana fa za koa azony drépano dia fa tonga dia fa nandray fepetra ny le gynéco napiteraka anahy fa tsy maintsy mandalo pédiatre dia neny zanako ndraiky efa izy nanomboka izy 2 mois teo nanomboka tsy dia salama amin'izay izy dia nanano analyse dia tamin'izay mbola juste hoe analyse zavana fa naraha maso fotsiny fa tena nanomboka izy feno taona 2 teo zany vao niakatra taty Antananarivo zay dia nanao confirmation analyse jiaby tamin'ny électrophorèse dia zahavana fa tena mitondra le drépanocytaire le zanako dia mangotsika rehefa raikitra zay hoe mangotsika vantaolana tena sahirana izy nefa araka ny toromarika ny dokotera hoe tsy mahazo mihoatra zay tsy mahazo raha dia eo safosafo fotsiny miaritra an'io za mavomavo foana dia hoe gorosy dia nitsabotsaboina teny foana aloha dia tamin'izay 2017 zay no tena hoe eniko hoe tena naharary anazy zany ho vantaolako dia teo hoe andao za niditra hôpitaly zay no nafantarana hoe drépanocytaire ka nahazo ana efatra amin'izay fa tsy le angorongosy. Azo atao ny misoroka ny tsy ahatongavany aretina amin'ny fahasarotana ny fandraisana tanana kosa miankina amin'ireo sorotra aretina sy ny amafin'ilay aretina mety hisy ny fampidirana rà fihinanana fanafody anampiana amin'ny famokarana hémoglobine fampianana ireo fivitosana sy ny sisa eraky ny vatantsika zany misy lalandra daholo dia ze rehetrarehetra misy ny lalandra ny tova rehetrarehetra any etapendokatra ny paladia maso atidoa hoditra aty zay le hoe raty fo rein voa mety vo daholo dia izay foana le hoe mba tsy hatongavana an'izay hoe afahasarotana zay dia aleo amin'ny soroka toy izay mitsabo tsika mbola andalam-pandrosoana tsy misy ohatrany hoe miaro amin'ny tsy fahatongavany aretina dia sotro rano aloha voalohany indrindra tena fanafody io rano madio dia arakaraky ny lanja faharoa afahana miady amin'le hoe tsy ampira dia misy fihinanana hoe vitamine B9 dia tsy maintsy mihinana foana isan'andro dia misy fotoana fa tsy hoe foana akory dia arakaraky ny analyse natao hoe mety ve ambony ve ambany ve na hoe toe-batana hoe marary be ve na ohatran'izany dia misy natao hoe fampidirana rà dia ny fampidirana rà misy ny hoe mampiditra ianao dia misy natao hoe échange manala kely dia avy eo mampiditra fa zany moa zany dia fa spécialité amin'ny hématologie ny oxygène fantatritsika fa le hémoglobine mitondra oxygène zay ny asany dia indraindray ambany be zany ny saturation zany hoe ny oxygène mandehandeha ao amin'ny vatana dia ampiana tosoka kely zany asiana oxygène dia misy tena hoe miasa eo anivon'ny hémoglobine dia misy tena hoe solona ny moelle osseuse izay mamokatra ny selamena no atao hoe transplantation de moelle osseuse dia farany misy ny hoe tena hoe any anatiny ADN ny mihitsy no
no karakaraina fa ty mbola tsy tonga aty amintsika raha tsy elaela. Ankoatra ny fandraisana ny tanana ataon'ny mpitsabo, zava-dehibe ny fanabeazana ara-moraly sy ny fanentanana ary fanaovana kilalao-tsaina ho an'ireo olona mifaingosela. Entina amin'ny alalan'ny kilalao zany no hitanay mahomby kokoa. Manao kilalao-tsaina zay, manao fanentanana amin'ny fomba miabo izahay, manao fampilalovana ny ankizy, tsy aseho ny ankizy misy hoe zava-dozana ny marary izy moa tsy marary ny olona rehetra nge samy manana aretina daholo fa ny ataonay zany dia hoe manao fijery miabo foana, makahery amin'ny fomba mahafinaritra, mampianatra amin'ny fomba mampazoto. Anatin'ny kilalao kalaza zao dia efa misy ankizy misotro rano, anisan'ny zava-dehibe ny misotro rano, na ho an'ny olona drépanocytaire zany na ho an'ny olon-tsotra ary, satria mila misolo foana zany ny mila midiony ao anatintsika koa fa tsy hoe mijanonao daholo zany ohatra ny aretina sy ny loto rehetrarehetra. Dia karazana kilalao-tsaina kalaza nataonay. Dia ankoatr'izay koa dia misy ny karazana karatra ohatra zao efa ampahafantarana anatin'ny tony karatony zany, natao le efa ampahafantarana zany hoe tia reto ny tokony atao, reto ny tsy tokony atao. Misy fanontaniana, misy valo maromaro dia misafidy ilay ankizy hoe arakaraky ny eritreritrao ve mety ve ny orona rehefa marary ny vanitaolana ohatra. Dia voalasa fa tena fady zany ozy ny dokotera tsy azo atao mihitsy ny orona rehefa marary le izy, satria rehefa mahafantatra ny aretina izay mahazo anazy, mahafantatra ny tokony fiarovan-tena, mahafantatra ny zavatra tokony atao sy ny tsy tokony atao, dia moramora kokoa ny mitsabo azy. Misy olona be dia be zao amin'izao fotoana izao misy hoe manotra zahay, manasitrana ny drépanocytose, dia reny zany dia tena hoe raha tsy mahalala ilay olona dia lasa mandeha makany. Mitanjonay zany dia hoe mampafantatra hoe aretina manaranaka nge izy ity, tsy hoe mifindra ohatry ny grippe akory izy ity, ka mampatonga ny olona ho mailomailo na anavakavaka. Ty zao ny boîte à image fanehoana an'le hoe avy amin'ny ray aman-dreny na ny dadabe ny bebe. Dia eto zany hita hoe le menamena ty ny hoe selamena simba. Ny ray aman-dreny dia samy manana selamena daholo. Dia io zany ny ankizy. Dia raha ohatra ka hoe hiteraka dia ty zao natao hoe mba tsotsotra kokoa ho an'ny ankizy, dia hita hoe le papany boribory maso, le mamany somary bridé ke zany le masony. Dia reto le ankizy, dia eo no nandovan'ny mason'ny papany, dia sasany nandovan'ny mason'ny mamany, dia sasany nandovan'ny ny sofin'ny papany sy ny oron'ny mamany na zavatra ohatran'izany. Iny zany ny antsoina hoe transmission génétique. Io resaka génétique hoe nampitaina amin'ny ankizy io tsy afaka ny rahokandro, satria raha ohatra ka hoe ny orona sy ny maso ampitaintsika amin'ny zaza afaka ny rahokandro, dia afaka ny rahokandro koa zany drépanocytose. Dia ohatran'izay zany no fanehoanay ny resaka drépanocytose. Raika amin'ny 20 taona nijoroany izay ny LCDM fikambanana mandray an-tanana ireo olona voan'ny aretina drépanocytose eto Madagasikara. Ny piscine moa zany ny tanjona tamin'ny 2005 dia ny mba ahafahany Madagasikara manana ny programme de lutte contre la drépanocytose ary politique nationale de lutte contre la drépanocytose aty Madagasikara, mba ahafahantsika misitraka an'izany hoe fitiliana ny fanentanana ary ny fitsaboana ho an'ny olona misy drépanocytose aty Madagasikara. Zary efa nitolona momba an'izay niaraka tamin'ny organisation internationale sy association maro samihafa tanapetan-dranomasina. Nisy ny atao hoe l'appel des femmes des premières dames d'Afrique, izay niarahana tamin'ny ireo first lady, donc première dame, mba ahafahany organisation de l'unité africaine mandray an-tanana ny hoe na hoe reconnaître ny hoe ny problème na priorité de santé publique en drépanocytose 2005 io. Dia 2006 vao noraisiny OMS au problème de santé publique ny drépanocytose. Dia ny octobre 2008 tany amin'ny ONU ary nahafahana nisitraka an'izany hoe journée mondiale de lutte contre la drépanocytose ny 19 juin, dia nanomboka tamin'ny 2009 isaky ny 19 juin misy ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny drépanocytose. Fa zao
tsy manodidina ny andro iresa-pirenena ny drepanositôzy reriany no tokony hanao fitiliana sy hanao fanentanana aretina amita izy io dikan'izany isan'andro ireo marary ireo no mila misotro rano 2 litatra isan'andro ireo mpitsabo ireo no miatrika an'izany hoe crise vaso-occlusive zany ilaina averina arenina mihitsy ny programme de drépanocytose satria raha vao hoe manaranaka tsy hita marary fa any amin'le zaza efa marary vao hita hoe misy drépanocytose ao anatin'le fianakaviana. Misy zao ny partenaire vaovao izay nanampy ny famatsiana ny extracteur d'oxygène izay tena ilain'ny drépanocytaire ary ny hémoglobinomètre ny fandriana rehetrarehetra. Raha misy ny azo atao azo entina ny amin'ny faritra ny fitaovana entina amonjena aina ohatra dia efa fiarah-miasa mahafinaritra zany dia fangatahanay hoe mba ahafahana mamokatra ny fanafody aty Madagasikara ohatran'izay zavatra efa miseho any amin'ny firenena maro samihafa dia ahafahantsika mamokatra koa ny rapide test ny fahazahoan'ny malagasy manao fitiliana satria raha afarana le izy zao dia mbola any amin'ny 16 000 na 17 000 $. Nefa raha ohatra ka hoe ataontsika eto Madagasikara le izy 3 000 $. Mazava ho azy tombotsoan'ny firenena zany ary zany famokarana fanafody sy famokarana zavatra hoe entina hitiliana anaovana fitiliana ny aretina hoe genetika zany dia efa mitsinjo lavitra ny taranaka. Mila tohanana le centre kelinay ato traitement anay isam-bolana zao manao échange ohatra hoe mampiditra raha dia araka manao testana makaralo atao NFS dia hita arakaraka ovaliny NFS no atao hoe na manaly ianao dia mampiditra na tsy manala mihitsy fa to dia mampiditra raha dia sady manao sérum. Manapandriny zay raha hoe mba mahazo antenne ohatra ny any amin'ny faritra hafa koa ny ambanja tsy haiko ny Diego ny misy fa Antsuy zao ny hitako hoe misy dia nefa raha par rapport aminay ambanja andeha Antsuy somary mbola lavidavitra dia manapandriny zay raha mba manana hoe antenne ohatra ny isaky ny amin'ny faritra ihany ny nay any amin'ny district misy anay dia eo ihany koa ny hoe resaka fandraisana tanany tena isorana be dia be mihitsy ny atao amin'ny LCDM fa tena hoe resaka fandraisana tanana zany tena miezaka rô maximum hoe rehefa zavatra hoe mbola misy dia tena mezana gratuit nefa izy arak'izay tenena zay matetika loatra le suivi sy ny aniny. Mety akasika ny taova rehetra amin'ny vatana izay ifamezivezendrany aretina drépanocytose. Ny fahampiana rano sy rivotra no isan'ny lehibe indrindra ho an'ireo olona mitondra ity toetena faingosela ity. Ny rano dia aina izany hoe rehefa misotro rano dia afaka mikoriana tsara ny rà fa raha vao tsy misotro rano dia tsy mikoriana tsara. Ameko ohatra kely tsotsotra rehefa mikoriana tsara ny rà dia ohatran'ny hoe ohatran'ny ronono fa raha ohatra ka tsy mikoriana tsara satria tsy misotro rano dia madity ohatran'ny tantely le rà dia hitanareo amin'izay zany fa tsy mitovy mihitsy ny hoe mikoriana tsara le rà sy rehefa madity. Dia tepoka tokony ataon'ny drépanocytaire aloha rehefa voatily hoe drépanocytaire tokony mba manao visite any amin'ny dokotera izy isaky ny 2 volana farafahakeliny dia eo amin'ilay hoe tsy fampindra eo amin'ilay hoe misotro rano indrindrandrindra dia eo amin'ilay hoe miady amin'ny otrika aretina. Ireo anankitelo ireo aloha tena hoe base principale. Faharoan'izay ny tsy azo atao aloha dia contraire zay zavatra nyteneny ny tokony mihinana fanafody dia tsy mihinana satria ozy ianona sy anona hoe azao ny atao miova tsy mety fa aleo manontany. Dia faharoa tsy misotro rano mihitsy tena mety mahatonga fahasarotan'ilay aretina. Dia fahatelo mba miala amin'ny otrika aretina ohatra hoe ny aty vava atao madio tsara, ny hoditra sasana tsara, ny mitandrina tsara zany amin'ny rehetrarehetra hoe mety hanao fièvre matory anaty lela raha azo atao zany rehetrarehetra zany. Ny tsy azo atao koa dia mba tena hoe tsy tokony dia misotro zavatra tsy mety amin'ny vatana
ohatra hoe alcool dia raha fantatra hoe misy ratsy rakanao dia tsy hoaninao ohatra hoe misy allergie tsy ana dia ajanona aloha rehefa misy le crise marary be mivotony tanana sy tongotra dia rehefa mihetsika zay hoe mivotony tanana tongotra indray dia tsy orona na kipo zany tsy orona na taolana tsy orona na tanana sy tongotra tsy orona fa meo rano dia eto any amin'ny topa-salamana akaiky anao indrindra dia ny olona misy rohim-pihavanana amin'ny olona misy drépanocytose dia tokony manao an'le vitiliana na tsy misy signe akory raha fa misy rohim-pihavanana satria io misy resaka hoe amin'ny taranaka no mety mitranga. Ankoatra ny fisitrahana ireo fitsaboana sy fanafody maro samihafa miezaka ihany koa ny fikambanana manome fanofanana isa-paritra. Amin'ny médecin coordinateur dia anao formation amin'ny fanaovana hémoglobine zany hoe tena paramètre ilaina ho an'ny anémie tsy fampindra zay miseho amin'ny drépanocytaire. Région Atsinanana zany izy manana marary betsaka eo amin'ny 2 ny marariny. Ao ve nareo i docteur Joanita? Tsy hitanay le caméra nareo. Voilà, là c'est bon. Ka ny ilaina aloha amin'le manao an'le test hémoglobinomètre dia io zao le hémoglobinomètre io zao le bandelette en péchaine dia ty comme tout examen de sang ty le piqueur miaraka amin'ny bandelette atsofoka moa iny dia ajustena zany misy hoe 3-4 ny profondeur idiran'le aiguille. Dia on va passer à la prise de sang proprement dite. La petite est très gentille. Ok. Atsofoka ny bandelette zao dia après zao dia io izy io dia mangataka raha izy zao somary potsipotsirina le lohatanana amin'izay mantsy mivoaka le raha fa tsy potsipotsirinao le izy dia indraindray kely fotsiny le raha azonao. Première goutte de sang fafana, deuxième goutte no alainao zao fafana dia tambatambazana ny zaza tsara fanakely izy. Ny 9.0 io ny hémoglobine dia 26% hématocrite io. Hématocrite le 26. Voilà. D'accord, ok, ça marche. À plus alors. Ny tena izahanay koa mitovy daholo ny fandraisana antanana omena fa tsy misy hoe ary enclavé dia tsy amena. Dia isaky ny misy mangataka le antenne-nay na efa any amin'ny Diana zao efa nampanao formation zay zavatray dia androany tany amin'ny Atsinanana. LCDM dia tamin'ny 2019 no nampiditra ny rapid test mba ahafahan'ireo district na ny région izay tena hoe enclavé misiraka an'izany ary ahafahana manao ny dépistage hoe moins de 10 minutes dia azo ny dépistage. Miresaka ny salanisika, ny salanisaka hatramin'ny 2020 eo dia mbola miantefa foana tamin'ny étude izay natao niaraka tamin'ny ministère-ny fahasalamana sy ny Institut Pasteur. 3 isanjaton'ny Madagasikara ny malagasy no misy ny aretina izany hoe homozygote marary ny drépanocytose. Dia ny salanisa farany azoko amin'ny antenne rehetrarehetra izay vao niverina miarina zao ohatra dia mihoatra ny 2700 na 3000. Ny drépanocytose dia anisan'ny aretina anankiray multidisciplinaire izany hoe tafiditra ao anatiny daholo vao hoe resaka fahasalamana. Dia izay matetika ny olana sedrainay en tant que hoe association société civile tsy ampy ny fanohanana nefany tokony fiaraha-miasa ny tokony atao isan'andro no olana sedrainay dia mila fanohanana ary mila fiaraha-miasa. Mariana fa na eo azy ireo fandraisana tanana samihafa amin'ny mahatoetena ny faingosela
na drépanocytose. Miankina be dia be amin'ny fitondran-tenany marary ny fahatoniana sy filaminan'ny aretina. Araka izany dia arakaraka ny fisehoan'ilay aretina no fandraisana tanana atao amin'ny drépanocytose. Misy ohatra tsy ampy rà dia ampiana rà, misy mihinana fanafody, vitamine sy ny sisa fa araka ny fanambara teo dia fady ny manotra rehefa manakotsako izay vanontolan'izay no ny antony efa nazavain'ny dokotera teo ihany. Eto tsindriana ihany koa ny tokony amin'ny tanany ireny vaksiny izay omen'ny fanjakana maimaimpona ao anatin'ny fahasivy zay. Misy ilay hoe PEV izay miaro ahafahantsika ihany koa misoroka zany aretina be dia be ao anatin'izay dia entanina foana isika hitondra zanantsika amitan'ireny vaksiny ireny maimaimpona izy ireny ataontsika hoe fanomezana lehibe omenantsika zany ho an'ny fahasalaman'ny zanantsika. Izahay eto anatin'ny fandaharana dia mirary antsika ho salama mandrakariva ary tsy hanana fasarotana moa zany ao anatin'izay. Aza tonoana ny mangataka ireo loha hevitra tianareo resahana hatrany ato anatin'ny fandaharana na misy ihany koa fanontaniana manitikitika dia aza misalasala mametraka an'izay amin'ny alalan'io laharana hitanareo ambany eo. Mirary soa ary tompoko mametraka ny veloma mandra-piony indray.